dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izay fa mahazatra antsika izao hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra iray dia misaotra anao mandrakariva izahay, satria Andriamanitra tsy mba mitsitsy fitenenana ianao fa manambara ny marina izay antoka azahoana iny famonjena. Angatahana aminao dia ny fanainao masina no ka ho arotsaka ao mandrakariva tompo, mba tsy hatonga anay hifikitra amin'ny zavatra diso ka hatonga anay hanenina, fa mba hanaiky ilay famarinana izay soritanao mazava tsara, lalana izay hitondra anay ho amin'ny famonjena. Dia mitenena indray Jehovah fa ameny mpanamponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe isika satria afaka nandalo tany Paska, vita soa tsara ny fitandremana ny Paska ary ny azo lazaina dia samy migoka ny tombotsoa makasika ny zava-miafina tao ambadika ny Paska izao tontolo izao na mino an'Andriamanitra na tsy. Misy Paska karazany maromaro izay efa hitantsika. Dia tao ny Paska izay fandraisantsika teto tsy iverenana lava ny fanazavana araka ny baikon'Andriamanitra hoe tanterahana ao anatin'ny 12 volana Nisana izay mifanitsy indrindra tamin'ny 13 avril teo, izay araka ny soratra masina dia tsy Pask'olombelona izy io fa Paska Jehovah. Ary izay ilay Paska Jehovah izay dia fahatsiarovana ny fahafatesan'ny zanak'olona, fahafatesan'i Jesosy Kristy. Izay no hitantsika ao anatin'ny Baiboly. Misy koa ny Paska izay hitantsika tamin'ny 20 avril izay ny fandrombona ny akamaroan'ny kristianina rehetra, satria araka ny fieritreretany ny antony mitandremana an'ilay Paska tamin'ny 20 avril dia ary alahady io, ary lahady foana mandritra ny vanim-potoana mifandimby, satria ny eritreretina fa fahatsiarovana fitsanganan'i Jesosy izay tsy hitantsika indray ao anatin'ny Baiboly. Ary misy ilay Paska fanotelona izay fandrombona ny olona rehetra na mino an'Andriamanitra izy na tsy mino an'Andriamanitra, na kristianina na tsy kristianina, dia ilay Paska fialan-tsasatra, fanaovana fety, fanaovana kilalao, tena fialana amin'ny zavatra mahazatra, lanonana, fety be. Misy ny fisotroana, misy ny fitsangatsanganana, izay koa Paska hitantsika ety amin'ity zao tontolo izao. Dia karazana Paska anankitelo. Ny fisian'izay Paska anankitelo izay dia tena mampiseho mihitsy ny tombam-bidin'ny fitiavan'Andriamanitra, satria tena manaja ny safidin'ny zanak'olombelona Andriamanitra, na dia eo ara ilay teny marina izay nambarany ao anatin'ny Baiboly ary marina izay nentsika ny fanazavana teto, dia ilay Paska any amin'ny Exodosy 12 ary nijerevantsika hatrany amin'ny testamenta vaovao izany, fa sady Paska mandremona 14 volana Nisana, Paska tandindon'ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, Paska ahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Izay no zavatra hita teto. Kanefa dia izao karazany telo ny Paska hitantsika, tsy nisy bedy fa manaja ny safidintsika Andriamanitra, fa saingy misy farany daholo ny zavatra rehetra. Ary tamin'ny farany moa tsika dia niresaka hoe tsy anterany ireo olona ny soratra masina, samy mizotra amin'ny lalina izay tiany olona sy izay maharesy lahatra azy. Kanefa ny marina ao anatin'ny soratra masina dia tokana ihany fa ny zavatra rehetra izay fikirina dia misy vokany ihany any am-parany. Ary Andriamanitra tsy mba manafina izy izay mety ho vokatra hiatra amin'ny zanak'olombelona rehetra. Raha mijery fotsiny tsika ny hafatra nampitaina tamin'ny alalan'ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely dia taolona miatoko 17, 7 ka hatramin'ny
2020 miantso lanitra sy ny tany ao an'io izy a ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny antaranakao dia notian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka ian'ny feony a sy vikitra aminy a fa izany no fiainanao sy famarony ny andronao a mba honenanao eo amin'ny tany izay nenianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Napetrak'Andriamanitra izay le safidy izay fiainana sy fahafatesana, fitahiana sy ny fanozonana kanefa manoro hevitra ihany izy misafidiana ny fiainana ary tsy manery na dia ohatra le didy napetrak'Andriamanitra mety hafahafa no andrenesantsika an'ity ny didin'Andriamanitra dia didy tsy antery fa manaja ny safiditsika izy fa ampahafantariny dia milo fotsiny izay mety ho fiafarantsika dia anjarantsika fotsiny misafidy lalana tokony hizorantsika eo anatrehan'izay vita somatsara ny Pasika kanefa ny afatra izay entiny dia manaraka antsika mandrapatonga ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Verina ao anatin'ny Baiboly isika tsy afaka hanazava ny zavatra tsy hitantsika ao anatin'ny Baiboly isika fa izay hitantsika eo ihany no hisintomantsika lesona hazavaina amintsika. Ny zavatra tsikaritra indraindray mahakasika n'ity fahazarany ity na mahakasika ny fandraisana ny famarina ny tenin'Andriamanitra rehefa ny zavatra anankiray a nahazatra ny olona ka ny ainany aman-jatotonany na dia diso ary dia ohatran'ny marina ny fieritreretan'ny olona azy. Zavatra nahazatra loatra ny ainana nandritra ny taona ny fandimby, ny ainany razana rehefa tena izay nahazatra fiainana raisin'ny olona dia eritreretina ho marina kanefa Andriamanitra tsy mijery an'izay fahazaran'ny olona izay fa amin'Andriamanitra rehefa marina dia marina ary za koa dia resy lahatra ary teteny amintsika sarotra ilay olona miala amin'ny zavatra mahazatra, sarotra ny anaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra satria tsy omena tsinitsika satria ny afatra izay nampitaina tamintsika ny fampianarana izay nomena antsika dia olom-boasitra ke nampita dia tsy azontsika atao fa tena fanajana an'ireny olom-boasitra ireny no mahatonga antsika tena nanaiky izay toromarika rehetra nomena kanefa nitaonantsika kosa iompika eo anatin'ny soratra masina fa rehefa jerevina ny soratra masina tsy le zavatra nahazatra loatra ny ainana hatramin'izay no marina fa izay lazainy ny teny soratra masina kanefa niala amin'izay zavatra nahazatra izay tena sarotra ireo olona ny anaiky ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra koa tena sarotra ary Jesosy dia niteny amin'io tena tery sady ety ny lalana mankany amin'ny fiainana ozy vitsy ny mahita azy fa malalaka kosa ny lalana makany amin'ny fahaverezana ary maro no mizotra makany ary izay nefa afatry ny Pasika izay tenenin'i Jesosy Kristy izay satria andeha hiverenantsika kely ireo teboka maromaro maizy ny Pasika araka ny resantsika araka ny voalazan'ny soratra masina dia tanterahana amin'ny 14 volana Nisanina izay tamin'ny 13 avril teo ny izay le 14 volana Nisanina izay ary tsy maintsy ao anatin'ny volana fenomanana foana izy io satria ny fanisan'andro ara-baiboly dia manaraka ny fiodin'ny volana, fitombohan'ny volana dia amin'ny maizom-bolana ny 14 aorinan'izay tsy maintsy fenomanana ary izay no mahatonga antsika mijery fa tsy maintsy fenomanana mandrakariva ny Pasika na dia eo ary le fahazarana hoe tsy maintsy alahady ny Pasika kristiana tamin'ity taona ity zao izy dia ny alahady 20 avril ny Pasika ara-baiboly dia ny alahady 13 avril ohatran'ny fanitsy tamin'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro tamin'ity ny 14 volana Nisanina fa izay 14 volana Nisanina izay a dia tsy
ho alahady mandrakariva fa miova isa-taona tsy voatery ho alahady izy io fa 7 volana anisanina fa ny zavatra marina fantatry ny mpitondra fivavahana rehetra nge io fa 7 volana anisanina io fantatry ny fiangonana rehetra nge fa tena fenomanana ny fa 7 volana anisanina ka rehefa tena ametraka izy le daty le paska kristiana de tsy maintsy manodidididina ny lahady a manodidididina n'le fenomanana zay akaikan'izy io tsy maintsy paska tandremany ary zay ny mahatonga ny paska tam'ty alahady 13 avril de ny 20 avril nanakaiky an'io 13 avril io natao ny paska mety ho lasa fisainantsika fa tonga de lazaiko de melo amin'ny herintaona zao de ny paska ny fa 7 volana an'izany de ny 2 avril ny fenomanana zay ny fa 7 volana anisany de tsy maintsy manodidina an'izay 2 avril zay ary io 2 avril io a raha tsy diso ny fanisako de alakamisy izy io andro alakamisy tsy alahady tsony zany hoe ny andro no miova fa ny daty araka an'Andriamanitra tsy miova fa 7 volana anisanina alakamisy de ny paska kristiana de tsy maintsy manodidina an'io fenomanana io fa ny azy ataon'ny lahady de ao aorianan'le 2 avril 5 avril ny paska kristiana 5 avril miova zany ny anazy le daty fa ny andro indray tsy miova kanefa tsika tsy andeha any metsiny fa zay moa no nahazatra fa miezaka kosa manambarany marina de safidy mapetraka amin'ny zanak'olombelona rehetra hoe manahoana ny fanapahan-kevitry ny olona satria ny fahazarana ny ainana aman-jato taonany mety amin'ny arivo taonany mihitsy de lasa tahaka ny fahamarinana eo anatrehan'ny olona kanefa rehefa mindrika eo anatin'ny soratra masintsika de ny marina mandrakariva misy ireo paska anankitelo ireo araka ny resantsika zay a iainany zanak'olombelona rehetra samy manana safidiny fa sainga ny tsika de zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina no jerevantsika fa inona mampiavaka an'le paska voalohany indrindra ny paska de tsy paska n'olombelona tsy paska kristiana fa paska Jehova araka ny hitatsika tamin'ny farany io paska Jehova io de famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema taty amin'ny Exodus 12 fa raha ny amin'ny testamenta vaovao indray izy amin'izao androntsika izao de fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay maty a tamin'ny 7 volana anisanina zay le fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema zay taty amin'ny testamenta taloha sy ny fahafatesan'i Jesosy miteraka fanafahana ho an'ny zanak'Israely tary amin'ny testamenta taloha fa ho an'izao tontolo zao tamin'ny testamenta vaovao amin'izao androntsika zao mety ho hafahafa miferitreretatsika an'izany fa nahitandryntsika paska fa 7 volana anisanina nahitandryntsika paska fa 20 volana anisanina fa paska kristiana nahitandryntsika paska famonoana ny zanak'ondry nahitandryntsika ny paska fitsanganan'ny Jesosy Kristy na hitandryntsika ny paska fety be de migoka ny tombotsoa tam'le zanak'ondry ny vonoana tamin'ny 7 volana anisanina mitondro migoka ny tombotsoa tamin'i Jesosy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny 7 volana anisanina olona afaka daholo tsika zao satria mety hiteniny olona fa tena manahoana ny anay nitandrina ny paska zay fa aiza zay loza mitranga zay satria nisy an'i Jesosy maty tsy maty an'izay nitandrina ny 7 volana anisanina fotsiny izy fa maty eo amiko an'izay nitandrina ny paska zay fahavelomany Jesosy Kristy sy ho an'izao tontolo zao satria mbola tsy tonga ny farany de olona afaka daholy ny olona rehetra satria ny fahafatesan'i Jesosy de mitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra migoka zany tombotsoa zany daholy iny moa mahatonga atsika miresaka an'izany satria
le paska ny jehova de paska tena marina fahafatesany zanak'ondry zay mitondra fanafahana kanefa zay fanafahana zay indray de misy fepetra tsy maintsy napetraka de hitatsika ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny exodosy toko 12 tamin'ny finanana ny zanak'ondry tsy misy klema miaraka mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy ary ndraha ny zanak'ondry natetana tamin'ny tatombaravara sy ny tolambaravara fa taty amin'ny androtsika am'izao vanim-potoana zao to niaraka tamin'i Jesosy Kristy de tandinto ny fandraisana fanasan'ny tompo araky ny teniny hoe nofoko ny tena fihinana ndrako ny tena fisotro raha izay fotsiny zany jerevantsika hoe ny paska de fandraisana fanasan'ny tompo de tsy afaka ihinana n'le zanak'ondry tsy misy klemitsika hoe andeha hoanina velona fa tsy maintsy maty le zanak'ondry zay vao hoaniny noho izany zany tsy maintsy maty Jesosy zay vao afaka mandray fanasan'ny tompo isika ary zay le famarinana tsy azo lavina ary takina ny tanterahany zanak'Israely sy takina ihany ko ho an'ny olona rehetra satria araka ny tenin' Jesosy hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no mahazo fiainana mandrakizay zaho anangana azy amin'ny andro farany zany hoe misy teny fampanantenana omeny Jesosy ho an'ny olona nandray ny fanasan'ny tompo ka ny olona mandray fanasan'ny tompo de tsy maintsy zanak'ondry efa mivonoana tsy maintsy Jesosy maty zay no tsarovana na de efa nitsangana ary izy fa mbola hazava amintsika hoe iny tandindoninona le fitsanganan' Jesosy fa ny marina ara-tsoratra masina de ny paska de fa minonona ny zanak'ondry ary araky ny efa niresahantsika teto hoe manahoana ny fihinanana azy de araky ny tenin' Jehova hoe mitsangana no hinananareo azy ny exodosy toko 12 de nandininy fa 12 toy izao nataonareo raha mihinana azy valahanareo voasikina kapanareo amin'ny tongotrareo teanareo eny an-tananareo hoaninareo faingana izy fa paska Jehova zay le hoe tena paska Jehova zany hoe olona tena vonina iainga tsy hijanona intsony fa takany hoe misakafo haingana de iainga fa andeha lavitra zay le fanafahana ho afahana ho afaka tao amin'ny fangejana tao amin'ny tany Egipta afahana raha marimarina kokoa amin'ny fangejan'ny firenena jetilisa firenen-kafa ary zay le fangejan'ny firenen-kafa afahana amin'ny fanandevozana mahatonga an'le tenin' Jesosy any amin'ny Jaona toko 9 fa enina amin'ny telopolo hoe raha ny zanaka no anafaka de ho afaka tokoa nareo mitondra fanafahana satria ho afaka hiala tao fa midikan'le ho afaka tsy mbola voavonjy zany satria io no manompoka ny idi izorana ho amin'ny lalam-pamonjena de takan'i Jesosy marina fa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mitondra fanafahana ho antsika fa raha ny tena marina ny famonjena vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa lalan'ny fanafahana fa mbola apetraka amintsika hoe handray an'le famonjena vitan'i Jesosy fe tsika de mandritra ny vanim-potoana iainantsika mahafahantsika misafidy izotra amin'ny lalina zay soritan'Andriamanitra mba handraisantsika famonjena any amparany ary zay ny tsy azon'ny olona mahakasika ny paska fa inona koa ny zavatra mitranga ao anatin'izay paska zay misy le tombo-kase apetrak'Andriamanitra fa 12 volana nisanina ihany io zay hitantsika eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 hoe andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina zany ka mono matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egiptianina de ho tsaraiko avokoa zao no Jehova ny raha de famantarana ho anareo nomitra an'izay toeranareo raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza vigananareo raha mamely ny tany Egipta raha jerevana zany ny zava-panahiny natan'izay de io paska io de tena vanim-potoana anankiray hitrangan'ny zavatra anankiroa fanafana ho an'ny zanak'Israely fa fandringanana kosa ho an'ny Egiptianina sy fanaporofon'Andriamanitra fa ny Andriamanitra zay ny fikiran'ny Egiptianina kinona moa ny Andriamanitra fikiran'ny Egiptianina le Andriamanitra izy le Andriamanitra mamita le Andriamanitra zay ifikiran'ny olona zay tsy marina ny zavatra tazominy zay no Andriamanitra ny Egiptianina ho tsarain'i Jehova zany hoe misy fandringanana amin'ny lafiny anankiray ny Egiptianina ny fahavalo zay nangeja ny zanak'Israely fa misy kosa fanafahana fa tsy mbola famonjena ho an'le zanak'Israely zay ho esorina tao ho avoaka hiala tao amin'ny tany Egipta de mipetraka amin'izay le hoe
ny andiny faefatra amby folo le lalàna mandrakizay zany andro zany osy de nofahatsiarovanao anareo ka ho tandrimanareo hoandro firavoravona ho an' Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandrimanareo izany hoandro firavoravona osy ho lalàna mandrakizay. Zany hoe zany ny zava-miafina ao anatin'ny pasika kanefa ao anatin'izay pasika izay andray de tsy ny zanak'Israely akory no miezaka mba ho afaka fa Jehovah manafaka azy ary Jehovah no mamely ny fahavalo zay mangeja azy. Ary zay no mahamarina ny Exodosy toko faefatra amby folo rehefa tena hivoaka tafavoaka ny zanak'Israely ny andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny faefatra amby folo roa Mosesy tamin'ny elo laza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehovah zay ataony ho anareo anio fa ny Egiptiana zay hitanareo anosy de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa anginy. Zany hoe miady miaraka amin'ny Jehovah zany de manaiky fotsiny fitantanany de manaraka zay baikiny de tsy anjaran'ny Israely intsony mieritreritra amin'ny fahavalo zay mamely azy fa Jehovah mitompo marika amin'ny fandrikana azy ary natomboko Jehovah zany tao amin'ny tany Egipta namelony matoa rehetra tao amin'ny tany Egipta izy fa tsy ny zanak'Israely no namelony matoa de tena natahotra hoe tena loza natany ty Jehovah mihitsy no miaro ny zanak'Israely de nalefa ny zanak'Israely lasa voatery ny Egyptiana zany namela ny zanak'Israely andeha hivoaka de zay ny baiko nomen'Andriamanitra hoe tena ny Egyptiana zay ho hitanareo anio tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa anginy Jehovah mihitsy no mamely ny fahavalo manafaka Jehovah rehefa manaky ny teniny eo ambanin'ny vahoan'ny firenena mambabo fa jerevantsika amin'ny zava-panahy ao arinan'izay kanefa zay le hoe raha vo ho afaka amin'izay de misy dilavitra indray miainga avy eo amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana ary zay le tandindo ny tena famonjena amin'izay mifidirana any amin'ny tany Kanana misy lalan-davitra ka na de ny tena ary Jehovah hoe ny Egyptiana zay ho hitanareo anio tsy hitanareo tsony mandrakizay Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina tsy midiky zany fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de milamindamina fa midy zay elana eo amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana de tsy maintsy hiezaka mandrakariva ny Egyptiana ke anetsika hiezaka mandrakariva ary ny fahavalo de misy foana mandra-pahatonga ny amin'ny tany Kanana satria raha mijery fotsiny tsika ny afatra zay napetraka Jehovah ho an'ny zanak'Israely hoe andeha izy ho any amin'ny tany Kanana de zao no teneniny Exodosy toko fahatelo hiainga izy eo amin'ny tany Egipta Jehovah no hiady ho amin'ny fahavalo zay mangeja de izy no mitantana ny zanak'Israely ka raha mentehitra aminy de aringany Jehovah tolo zay fahavalo ary natombony tamin'ny Egyptiana zany fa inona koa mbola miandry ny zanak'Israely Exodosy toko fahatelo raha nanome ny teny fikasana Jehovah ny andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo ary Jehovah ary Jehovah efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta ozy efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony de efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptiana ka hitondra azy hiakatra amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka de any amin'ny tany tondra-dronosy tantely any amin'ny tanyn'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita ary ny Hivita ary ny Jebosita zany hoe andeha izy ho afaka amin'ny fangejan'ny Egyptiana fa izy indray mbola fahavalo hatrehany eo de reo tantsainy Jehovah reo hoe ao raha hiditra amin'le tany Kanana ireo koa mbola fahavalo tsy maintsy ho resena fa hoana ny fomba fiadiny amindreo Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa ny angina zany hoe raha tonga saina ny olona de mitehitra mandrakariva amin'i Jehovah mba ahafahan'i Jehovah mamely ny firenen-kafa mitady angeja ary zany zavatra zany matetika tsy azon'ny olona ary zay ty nampitaina amintsika hoe tena antonona atsika amin'izao vanim-potoana izao nge ny afatr'Andriamanitra fa ny marina araka Andriamanitra tsy maintsy arahana raha te ho afaka tsika raha te hiditra antseritra Jehovah amely ny fahavalontsika ny akoatra an'izay tsy afabelintsika fa tsy hiado atsika zany Jehovah raha mbola hiezaka ny herin'ny tena tsikitsika mametraka famarinana araka izay itiavantsika fa tsy araka izay itiavan'i Jehovah azy rehefa miaraka amin'i Jehovah de zao nafiry ny fahavalo mamely ny tady angeja
Jehova no miady atsika tsika ny voninahitra n'Andriamanitra reriany vavak'isika soroanao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao izay noraisinay teny sarotry noana satria tsy avelanao anao ezaka ny vaokanao fa tianao porosoana fa ianao no miady ampitombony finoana ny vaokanao tompo mba fahana manaky ny marina dia misaotra ray anaranao Jesosy amena mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva.